Filoha Marc Ravalomanana manao ny asa omeny ny lalam-pandroenana azy. Fividianana vaksiny any ivelan'i Madagasikara tsy mitovy hevitra indray ny ministra Rotonta ao anaty governemanta. Ahitany sy hafanana miaopapana, misy tranga tsy fahita firy manamaina ny atmosfera. Ampanajana tanteraka indray tokolasy tomboko vavy no androsoana ny tokantranonao amin'ity zoma 7 novambra 2024 ity. Fotoana ny fampalalam-baovao no misy atsika amin'izao fotoana izao dia manasanao ampitiavana sy ampanajana izahay hitoetra araka amin'ny MBS hatramin'ny farany araka nefa natsidika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia mitoy ny fitsidiana ifotony ataon'ny Filoha Marc Ravalomanana amin'izao fotoana izao tahaka ny tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo tany Soavinandriana dia niazo ny faritry Bongolava izany hoe tao atsirony mandidy tao indray ny Filoha Marc Ravalomanana androany ny etaeta sy ny marariny vahoaka fa na dia Diny Germaine Menjanahary rindra tsara ny Mano Randriamalala. Tamin'ny 1:00 maraina no nigadona teto Tsiromadidy ny Filoha Marc Ravalomanana sy ireo délégation na miaraka aminy. Andraikitra feno omeny lalam-pandroenana azy ny fitariana ny fanoherana eto amin'ny firenena. Tsy vita ny tazan-davitra ny mahafantatra ny olam-bahoaka eny fotony na ihany koa resaka ambony latabatra fotsiny. Pulsena de fitonjato são capoca para no sol Futsubara capoca lá tena lá. Iba pulsena jato capoca para só mais. Até a puta nem leva lá. Nessa sanando é para tarifu sanando é tiam nai. Nessa capoca para iba pulsena jato é jato. Mazava zany kira-kira ngombe fie. Atoko isaay atoko misy mai andraikitra an'izay fa misaotra betsaka anareo. Manatena anay izay amin'ny mare mandrena prefa tena mijaly 23 décembre teny dalondala tapaka tena ty zao le ataoko vatra hoe miakatra Tsiromadidy mbola miala ambanivohitra mandeha makatony miveloma mivady amanjanana satria mampalahelo le fiainana amin'izao fotoana ny trano tsy rano toko atao amin'izany mivoaka rehetrarehetra mihitsy fa mampalahelo totongana dalidaly zananao gata mibata eo io raha zay tsy vita io misy milona no entrepreneur io angalarina mandeha ndraitrarehetra zananao gardien tao nitrefola mihitsy. Vidiny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro no tena fahasahiranana ho an'ireo mponina ary olana fototra ny vidim-bary. Nitondra fanazavana momba io ny Filoha Marc Ravalomanana nandritra ity fotoana ity. Mahatonga le vidim-bary miakatra anankiroa satria lay vola malagasy efa tsisy valeur antsony. Ny olona amin'le fanafaran'le vola euro na dollara dia manafatra izy. Azao zany dia mitotonga zany ny vola malagasy vola tsika io lasa mitotonga be be. Raha izay fa le mpamokatra ihany koa tsy mbo mahazo fanampiana ny tatsaha na zezika na masongolo na amboniny zany le fandrimpahalemana. Leo ny olona satria tsy afaka mipetraka any amin'ny toerana misy azy fa aloha miakatra any Antananarivo sy aty an-drenivohitra dia izay mahatonga ary mbola lozano io amin'ny herintaona dia milaza aminareo tsara. Inona natao izay no mahatonga nakaty aminareo mpamokatra aty za zao misaotra an'Andriamanitra fa dia avy ny orana tsy avy izy alina. Hafaliana no tazana tamin'ny mponina teto Tsiromadidy nandritra ny fihaonan'izy ireo tamin'ny Filoha Marc Ravalomanana ity. Nambaran'izy ireo fa hafa ihany ny vidim-piainana sy ny vokabariny ainana tamin'ny fotoana nitondrany ny firenena. Ambany zavatra amin'izao fitondram-panjakana izao ny tantsaha ho hiatrano ireo mponina ary isan'ny mampiravoravo tanana azy ireo ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Nandritra ity fidinana ifotony nataon'ny Filoha Marc Ravalomanana ity araka ny efa nampiavaka azy hatramin'izay dia tsy manao ambany zavatra ny setry ny finoana nitsidika ny fiangonana FCKM tao Tsirony Mandidy ihany koa ny tena ny androany araka ity fanadihadiana hoentiny Mano Randriamalala sy Germaine Menjanahary ity. Ny vory indrindra ireo mpitandrana sy ny brao tao amin'ny synodam-paritany ity no naheno ny fandalovan'ny Filoha Marc Ravalomanana tao an-toerana ka nanasa azy mba hitafa amin'ireo mpivory ny filohan'ny synodam-paritany. No mafisin'ny Filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fandraisam-pitenenana fohy izay nataony
fa ny finoana arainasa no tena zava-dehibe ary tsy afaka miala amin'ny raharam-pirenena ny kristianina. Iarahana hita tsara ny zavatra nitranga nandritran'izay fioboan'izay fa nisy fiatraikany lehibe dia lehibe tao amin'ny fiangonantsika zany. Zany anefa tsy azontsika ilazana hoe tsy hanao nininitsika na tsy hetsika isika fa ny finoanan'Andriamanitra finoana rahanasa ka na inona mitranga momba antsika mandrakariva Andriamanitra ary dia fitahin'Andriamanitra lehibe dia lehibe ho anay ihany koa no ahafahako mihaona aminareo eto ka dia maneho fisaorana sy fakasitrahana amin'ny fandraisanareo sy ny fanekenareo fa hoe dia na dia ao anatin'ny fivoriana ara dia nomena anjara fitenenana. Tsy ela akory zay fa io zao président vao nahita tany président synodaly fa nitokanana tamin'ny faefatra ambin'ny folo ny volana novambra teo lay toeram-panomanana lehibe izay nandraisanareo anjara le hainy vato lehibe dia lehibe tokoa izy io ary nanolotra ny lakile tany izay satria vita le izy fantatra sy hita ny fahasarany hoe aminareo amin'ny fiangonana satria ao anatin'ny firenena isika tsy afa-miala isika ka dia ireo anareo mpihevitra raha mpandini-bola pirao mahafantatra tsara isaky ny fiangonana hitako tadidiko eto zao mahakahasary an-tsaina le fiangonana nalehana ela be le aria anina moa zao izy iny zay firenena zao firenena asy izay mba manahoana manaona izy ihany dia zay koa le anakira le hoe isy betsaka tena faly mihitsy mahitanareo miona tena azo ohatra mamangy an'le fiangonana tsirairay aby mahitanareo. Nanolotra voatsirambin'ny tanana ny filoha Marc Ravalomanana teto ho an'ireo mpivory mba ho saran-dalana miverina ho an'ny ireto mpivory ireto. Ka dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika dia mba hojereko a zay fomba anampindanareo amin'izao fivorianareo zao mba misy ataonareo frais mody dia mba mandalo aty zany dia mba etoa mba karakaraina ny fandananareo mody dia omeko ny président io moa zany brandis. Zaho koa moa tapitapoka ihany natokavako taty satria nandeha tany Soavinandriana aho ary mbola ndamonjy amin'ny fankalazana ny jobily ny 150 taona amin'ny alahady ho avy zao dia makany via dia tsy akaty dia taty akanjona rao mandray aty dia nitsedika sy nijerika io ny olona tatsy amin'ny tsena taty sy ny nitaraina daholo ny olona amin'ilay vidina sakafo hohanina ny vidim-bary indrindrindra ny frais ka dia hoe aminareo hoe momba antsika mandrakariva Andriamanitra fa aza matahatra nareo mino fotsiny ihany. Mbola ao anatin'ny fivoriana tanteraka ny eny amin'ny anteny miram-pirenena eny amin'izao fotoana izao mikatroka ireo solombavambahoaka mandinika ny teti-bola-panjakana taona 2024 ny fivoaran'izay moa dia tsy ho avelan'ny MBS ho tompotrano mihono ianao fa ho ampahafantarina aminao eo ihany izay vaovao izay. Ny tranga mahakasika ny resaka toetra ny andro kosa indray dia misy tranga antsoina hoe blocage situation izay miorina eo ambonin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ireo mpamatatra ny toetra ny andro eto Madagasikara moa dia manohana ny fanamaina ny atmosfera io tranga io ary itoy hatramin'ny fiandohan'izao herinandro zao araka ty fanadiadiana eo amin'ny sariny Andry Rakoto Malala ity. Ity voalaza fa blocage situation ity dia miteraka fidina ny amandona eny amin'ny abakabaka ary mamela toerana ho an'ny fipisahan'ny masoandro mandritry ny andro. Vokany hatramin'ny alatsinainy dia mbola hiato ny filatsahan'ny orana amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Ijanona ao ambonin'ny maripana ambony indrindra tafiakatra mihoatra ny 10 degré Celsius mitaha amin'ny maripana mahazatra ao atsimo andrefana ampahany any Menabe, faritra Boeny, Androy ary Sofia 5 ka hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana. Ny toetran'izay anticyclone izay dia mamafa tanteraka ny zavatra eo ambaniny zany hoe ny amandona zany maina tena maina tanteraka ny rahona tsy misy rehefa tsisy moa zany rahona dia mazava ho azy fa maina ilay andro karakaraky mamaina an'izay eo ambanin'izay faritra izay no mampiakatra ny tahany taratry masoandro dia izay no mahatonga an'ilay manevikevoka be mampiakatra ny maripana zany amin'ny akapobeany. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany ny androany aloha zany dia mbola mitoetra izy io any amin'iny atsimo andrefanosy indrindra amin'ny faritra anatiny izay amin'ny faritra ny Betioko, Benenitra, Mahazokely ny faritra Androy dia iny ampany iny zany
miaraka amin'ny beza dia ho amin'ny rampitso mbola hitoetra kely ihany io faritra mafana be io ny any amin'ny 30 any izany efa manomboka memiena amin'izay. Raha ny fanazavana dia taratra ny fizarana izay miseho ara-tantara isaky ny 10 ka hatramin'ny 20 taona ity trango ity. Mety isy fiantraikany ratsy eo amin'ny fahasalamana nefa izany. Mila mitandrina noho izany ireo marefo sy manana olana eo amin'ny taovam-pisefona. Misy olona mety tsy mahazaka an'izay hafanana amin'io pampan'izay dia any no mety isian'izay fiantraikany mafonjafony izay. Dia araka nambarako teo moa hoe misy fiantraikany ihany koa amin'ny ny fiampianana andavanandron'ny olona amin'ny lafin'ny rano sy ny famainan'ny tany. Ny olona koa rehefa marefo izany tsy afaka mamokatra. Tsy hanafatra vaksiny fiarovana amin'ny coronavirus Madagasikara araka ny loharanom-baovao. Manahy mafy ny akaran'ny salanisa eto amintsika ny olom-pirenena Tsakanavaka amin'izao fotoana izao. Samy manaiky ny fitikisany amin'ireny fitsaboana nentim-paharazana ireny ny vahoaka, kanefa kosa mila manaraka ny rafitra sy ny fenitra iraisam-pirenena araka ny efa notsondrininy teo anivon'ny OMS ihany koa. Izao ary ny faneho-kevitra olona marobe sendra ny micro-ny MBS teny an-dalana teny Nambintsovely sitraka sy tahiriny aina. Raha ny voalazany teo anivon'ny vondrona misahana ny fahasalamana maneran-tany na ny OMS dia ilain'ny firenena maneran-tany ny vaksiny fanefitry ny coronavirus. Voatery miaina miaraka amin'ny valanaretina aloha ny firenena rehetra, hoy ny teo anivon'ny OMS noho ny tsy mbola fivoahan'ny vaksiny izao. Mazava araka izany fa tena ilaina ny vaksiny fanefitry ny coronavirus. Manoloana ny fiazakazaky ny fikarohana ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 dia nidera manokana ireo mpikaroka eo an-dalam-pamoahana izany ny OMS. Araka ny andrana efa natao dia ny vaksiny nokarohan'ny Pfizer sy ny BioNTech no efa nahitana fahombiazana hatramin'ny 5.7 isanjato. Teo koa ny an'ny Moderna izay nahitana fahombiazana 4.7 isanjato ary ny andry zareo Rosiana izay nahitana fahombiazana 2.7 isanjato. Miandry fankatoavana ny 10 amin'ireo vaksiny 400 andalam-panantanterahana andrana ary paritaka tsy ho ela manerana ny fivarotam-panafody maneran-tany izany. Efa manaiky ny hanafatra ireo vaksiny hiarovana amin'ny coronavirus avokoa ireo firenena lehibe Amerikana sy Europeana. Voalohany amin'izany Etats-Unis efa nanao fanambarana koa ry zareo tao Espagne ny asabotsy teo fa tsy maintsy laharana voalohany ao Eropa mahazo ity vaksiny ity. Hatreto firenena 2.70 no miara-mientana amin'ny fandraisana anjara amin'ny tetikasa COVAX izamony hoe samy manaiky ny hanafatra ny vaksiny. Entin'ny fanjakana ankehitriny ho alaolana nefa ny fahaiza manao ny laboratoara sy ny fitoeram-pikarohana eto amintsika mba tsy hanafarana ny vaksiny. Ny OMS nefa dia mametraka ny amin'ny hanarahana ny firenena maneran-tany ny fenitra mila arahana indrindra amin'ny mahasarobidy ny fahasalamam-bahoaka. Mampanontany tena ny rehetra ny mety hitranga eto amintsika hoe tena sitrana ary tena nanasitrana tokoa ve ny CVO ka tsy mila manafatra ny vaksiny hiarovana amin'ny coronavirus i Madagasikara. Araka ny hevitra amin'izay ilaina ve sa tsy ilaina ny fanafarana ny vaksiny fanefitry ny COVID-19? Ilaina mihitsy. Fa isorohana ny fiparitahany, isorohana ihany koa mety vokatra teraka izay dia ilaina mihitsy izany fanafarana mba ho fanefitra ihany koa ilay aretina zany. Hiverina zany ilay aretina, mety ihany koa zany hiparitaka. Zany hoe tsy hoe hiparitaka fa moa zany mety hiverina zany, mety moramora koa zany izy hiverina atindray zany ohatra ka tsy afarina zany. Raha tsy misy eto toerana normal tokony manafatra ny aretina ka raha misy aretina tsy voatsabo ny eto toerana moa dia tsy voatsabo eto toerana tsy afarana ny vaksiny izay fanefitra. Amiko aloha zany ilaina ihany izy. Ny aretina miparitaka be manerana an'ity firenentsika ity zao dia efa antony ilaina anazy. Ilaina angambany amin'ilay hoe nisy aretina teto amintsika. Raha tsy haivina nefa dia nahitana trangam-pahafatesana vokatry ny valanaretina COVID-19 indray ny herinandro lasa teo teto amintsika ary izao mbola mihizingizina ny tsy hanafatra ny fanefitra izao ihany ny fitondram-panjakana. Tsy misy tsy mikaikaika ny mponina Antananarivo ny amin'ny tsy fahombiazan'ny mpitantana ny tanàna amin'izao fotoana izao. Ny fandaminana anatiny tsy mirindra araka ny tokony ho izy. Ny hita ty ivelany kosa nefa dia fako mivangongo sy lalana simba etseroa araka ty fanady adiana eo amin'ny sariny Andry Rakoto Malala ity. Ny fako misavovina izay indray izao ny malaza eto arivo. Tsy misy programa matitra entiny be ny tanàna fa dia ny faniliana aina ndraikitra amin'ny sambo indray izao no ambetindresaka.
toaririn-dasa tsy tsaroana le fanadroadrona ny be ny tanàna laloravanomanana fony propagandiny hoe tsy mahavita ny asany nga be ny tanàna naina ndresy toainy zao mihitsy no ny laza fa ny be ny tanàna ny tompona andraikitra voalohany amin'ny resapako inona ny zava-misy amin'izao dia tsy haiko mihitsiny fa dia io dia raha tsika mahita fa mikorotana be ny tanàna ny Tananarivo efa feno fako indray ao zao izy mbola lozany mandany fotoana miady manolo le tsy miady manolo le roa ny zavatra rehetra nampanantenainy sy ny tanterahany dia voalany izy indray andro dia efa feno polisy municipal dia amonontseny efa nisan'ny rotaka angetaon'ireo mpivarotra ireo ka tsy haiko raha zay izy aloha dia miala amin'ny toerany otsotro zao efa totsy tsy sakan'le izy mitady raha eo fotsiny ny sy diverina indray ve ny anina ohatrandreny dia ady amin'ny vahoaka ohatrany tamin'ny 72 tonga dia mialafa zavatra tsy hainao io lafa mavao hafa dia manome fanampiana sy ny fitaovana ilaina anamboarana lalakely mirefy 200 metatra ny solombavamboakan'ny Madagasikara voafito amin'ny boriboritany faefatra Emilien Rambosalama Androany fampanantenana efa nataony tamin'ny fampelezan-kevitra ity ny tanterahany Androany ity Asinandre Malala Andrakoto Malala ao amin'ny fokotany Anosy Tsinanana faharoa mampijaly ny mponina ny aratsiny ity lalakely ity indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra fijaliana sy fahoriana ny an'ireo mponina efa taonany maro noho ny aratsiny ity lalakely ity teto mihitsy ny teto Anosy Tsinanana faharoa no latsahan'ny tavoniko mbola kely dia efa teto ary tao anatin'izany fahakelezako izany dia natsapa hoe ratsy ny lalana efa ela izany hoe efa 50 taona mahery zao nisy izany lalana ratsy zany ny faratsiny lalakely tetỳ aminay zany dia tena efa ela izany hoe tsy nisy fivoahan-drano intsony tetỳ aminay dia tena ratsy be le lalana tena neny atao anaty fotaka izay rehefa fahavaratra dia mijaly ny mpianatra mijaly ny zanakay fa tena manala kiraro dia etỳ amin'ny arabe vao manao kiraro tena nijaly zany izay dia ny rano miditra ny atokotany daholo ny rano-potaka jaly mihitsy zay nandritra ny filo taona manala kapa manala kiraro ny mpianatra mijaly rehefa andeha hianatra tena eny ambony lalana mihitsy ny rano misy tafiditra ny an-trano ary nampanantenana solombavambahoaka Emilien Rambosalama tamin'ny fampelezan-kevitra fa amboarina ity lalakely mampijaly ny mponina ity natoy ny androany araka izany ny vatokely fasika ary simenitra anamboarana ity lalan-dratsy ity hoavy fahavaratra tsy misy manampy ny ety amin'ny fokotany dia mahasolombavambahoaka ny tena efa nampanantenana koa zany dia tonga manampy amin'ny fanaovana izay lalakely izay dia nanolotra ciment sy vatokely ary fasika entina anaovana béton an'iny lalan'iny zany ary tsy vitan'izay fa mbola ho avy ny fametrahana ny jiro amin'ny lalakely 200 metatra zay mba edina amin'ny tsy fandre-pahalemana izay tena misy tokoa amin'izao fotoana izao tsy misy idiran'ny fanjakany ty zavatra ty tsy misy idiran'ny fokotany fa dia zay fitsinjovana ny vahoaka fanalana fasarana izay dia tonga manampy solombavambahoaka satria tonga zaro hoe mba ampio zay fa tena mijaly ety amin'ny fokotany misy anay raha araka ny fanazavany solombavambahoaka ity hatrany dia itoy ao amin'ny boriboritany faefatra manontolo ny fanampiana tahaka izao fanampiana izay avy amin'ny tenany manokana fa tsy misy ifandraisany amin'ny fanjakana ity fanadihadiana manaraka hoentin'ny namanay mpanao gazety avy any Ambatondrazaka ity ihany koa no afantarana afakay tsy eto Antananarivo renivohitra ihany no mivangongo ny fako amin'izao fotoana izao fa mielapatra eran'ireo faritra any Tsianaka ihany koa zany amin'izao dia totitra ny fako ny tanàna hita soritra ny tsy fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra any antoerana fanadihadiany Niry Andrenarivony mbola lavitra ny kitay ny afo raha ny hoe hapari ity renivohitra ny faritra rehetra mangoro ity mbola hita mitoby etseroa ny fako sy ny loto raha ny fahitana azy ny fitaovana izay nambara amin'ny filoham-pirenena fa entina hanampiana ny commune ho amin'ny fanadiovana ny tanàna aza dia mbola hita mirantina tsy lavitra ny lapan'ny tanàna amin'izao fotoana izao raha tsorina avetrany dia fisesehoana no mahamaika ny mpitondra fanjakana ankehitriny fa tsy misy mihitsy ny fitsinjovana ny vahoaka sy ny lafy ny fanatsarana ny tanàna ny zavatra hita soritra loatra eto dia variana amin'ny ady trano ny samy mpanohana amin'ny fitondrana
any ka zary verynjavony amin'izany ireo toky sy lokaloka nomeny izy ireo ny vahoaka dia vao maika mihamaloto be ara le tanàna nambatondrazaka ary tsy mbola tanteraka mihitsy izany mahafariana zany raha mifaritra misy aminay manokana iny amin'ny faritra abatoara iny aloha amin'izao dia tena loto tsy loto ny kanala tsetsana ny loto eo an-daniny mba jereo akaiky le fahadiovan'le tanàna nambatondrazaka ary tokony mba ho tanterahan'le filoham-pirenena le teny nataony mba natanterahany an'le mahafariana ambatondrazaka fa hatreto dia mbola tsy hita taratra mihitsy izany fandraisana anjara amin'ny fanjakana zany eo amin'ny vaovao ny fitsarana dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny lapan'ny fitsarana teny Anosy androany ireo mpitsara voatendry vaovao andray ny asany sy ireo tonipa mpanolalana araka ny fanaja avana hoentina teny an-toerana moa dia anomezana ainga vao sy endrika vaovao ny fitsarana ny anton'izany ary nitondra ny heviny manoloana ity fotoana ity moa ny Clément John izay filohan'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara nambiny tsovely sitraka sy tahiriniaina nanangona ny vaovao tsy maintsy miainga amin'ny valiny didim-pitsarana avokoa ny raharaha rehetra miditra eny anivon'ny fitsarana raha ny voalazan'ny Clément John filohan'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM izany miankina amin'ny fomba fitsarana sy fitondran-tena ny mpitsara iray eto Madagasikara ny anamafisana nisy ny kolokolona tsy amin'ny ankapobeny noho izy dia ny didim-pitsarana mifameno amin'ny trangany seho hatrany no tsy maintsy avoaka ary mahazo sazy mafy ireo mpitsara tsy atehaka mandika ny didy amandalana mifeny mpitsara anjaran'ny fiarahamonimpirenena kosa ho hiatrany izy ny mamakafaka sy mampita any amin'ny vahoaka ny zava-misy marina fa tsy avela hitsara ivelany fotsiny ny vahoaka raha mpitsarana zany eto zao ny fomba itenenako azy hoe mitovy amin'ny lalao baolina kitra lasa ny mpijery indray mahahay ny mpilalao amin'izao zany le maximum de diligence ny tsy maintsy ataon'ny mpitsara rehetra rehefa mamoaka didy na mikirakira ny raha mpitsarana izy tsy tokony ho hisy procédure adininy nanahoana ny diligence nanahoana ny fitondran-tenany tamin'io attitude ny mpitsara amin'akandro anankiray miseho hitsarana azy aby zany tsy vitany hoe tsara inaraka ny didy foana izy fa atra amin'ny fitondran-tenany ny attitudeny hitsarana azy aby rehefa mitsara izy raha ny valin'ny fanadiadiana avoakandreo fiarahamonim-pirenena toy ny Transparency International dia tafiditra ao anatin'ny sampandraharaha ahitana kolokolo betsaka indrindra ny fitsarana marary miaraka amin'ny firenena ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara amin'izao fotoana izao samy maka ho azy ny rehetra any ka misy fiantraikany amin'ny hoavin'ity asa fanaovan-gazety izany rehetra izany hitsankilan'izay moa dia misy nitetika izay ataony eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina Andrakotomalala no naka ny sary savorivory ny ateraky ny fanomanana ny fifidianana ho braony ho lavitry ny mpanao gazety sy ny karatra mampanao gazety matianina raha ny fahitan'ny ho lavitry ny mpanao gazety dia ny ministera ny serasera no mitondra ny baolina raha ny voalazan'ny rijateny anefa dia maly eo tena ny voamiera misahana ny fifidianana sy ny karatra ny firafitry ny ho lavitry ny mpanao gazety mihitsy no novana raha filoha lefitra raisaky ny faritany miampy mpanolotsaina raisaky ny faritany ny voarakitra tao taloha novany ho filoha anankiray sy filoha lefitra isaky ny faritra sy mpanolotsaina isaky ny faritra miaraka mimpandeha-toerana zany hoe isy olona valo amby valopolo zany andrafitra miborano lafitra tsoatsy izany avitan'izany afa tsy ny kandida mpanjakana zay fa anaovan'ny fitetezam-paritra amin'izao fotoana izao io zay ny zava-doza ao anatin'io ary zay ny lazany hoe tanondondoza satria lasa eo ambany vahoan'ny ministera zany ny ho lavitra raha ohatra ka atao io fanomezany mpanao lavitra ny mpanao gazety amin'izao katra zany dia mitika hoe manaiky an'io ka zay tsy tratra be manaiky zay miaro ny asa anay isika miaro ny asantsika ny hita dia tadiavina ampediana ny mpanao gazety indrindra ireo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina santiona ny reny fizarana ireo fanampiana ho an'ny mpanao gazety nandritra ireny krizin'ny covid-19 reny nisy ireo mpanao gazety nahazo fanomezana vola sy sakafo tamin'ny ministera ka ny raha mato-minisitra mihitsy no nyzara izany nisy ireo mpanao gazety tsy nahazo izany akory tokony hijoro anefa ny mpanao gazety rehetra irahina satria ny toerana sy ny fahefana mandalo fa ny mampanao gazety mitoetra foana omaly dia nisy ny fivoriana ny arahana tamin'ireo mpikambana mpanao gazety misy eto Madagasikara mbola hito izany fampahafantarana izany ampiraisana ny mpanao gazety sy ampahalalana azy ireo ny tena zava-misy marina fanamahalavaka ny tsisy sy ny izy iny gazety iny karatry sainginy zareo moa tsy
mitsipaka tamin'izany amin'izao fotoana izao a nahazo ny toerana maministra izy io zavatra ny kianiny sy ny laviny nanaovany fary mitetereny sy ny dradradradrainy tsy izy io no ataony dia nidikana zany tsy anao tsy mbola volany ianao zay hatreto momba ny karatra ialako tsiny anareo mpanao gazety namana fa ny firaisan-kinantsika tsy anavahana fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao a mampisara-bazana ny mpanao gazety ety amin'ny tsy miakana sy ny mpanao gazety mpanjakana raha mato misy satria nao mpanao gazety mpanjakana azo ny tsindriana azo ny anaovana raha matahora dia miforotra eo anatrehan'izany tondroiny mihitsy aza moa any amin'ireo mpanao gazety ny fanjakanareo fa i Rakotonirina Gérard sy ny Braon lafitry ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao dia fahavalo mbola mpanao gazety ankehitrika samy mbola mpanao gazety na izy ministra ary mpanao gazety. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena sy ny misongadina maneran-tany dia androany no nalevina ilay kitany baolina kitra Argentin Diego Maradona. Olon-tsotra mpity baolina kitra maro maneran-tany nareo ny efa nisotro ronono niaraka taminy nareo taty aoriana no tonga nanotrina ity fotoana farany niona tamin'ity olo malaza ity. Fanadiadina. Napetsi-po ny fandevenana ny Diego Maradona. Olona maro no tonga nanome voninahitra azy na tena andalana izany hatreny ivelan'ny toerana nandevenana azy. Ireo fianakaviana akaiky sy namana akaiky ny Maradona irery ihany no afaka nanatrika ny fanasitriana ny vatamangatsikany. Mpitandro filaminana anjatony maro no nandamina ny fifamoivoizana sy nitandro ny filaminana tany toerana. Ambiance everin'ireo mponina any Argentine fa tsy isy asolo ny toeran'ny Maradona moa eo amin'ny tontolo ny baolina kitra any atoerana. Tsy mitovy ny fanapahan-kevitra sy ny lazainy ireo samy mpitondra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Hafa ny lazain'ny ministeran'ny vola sy ny toe-karena, hafa kosa no vetesan'ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta. Izy amin'ireo zany no tena inon'ny vahoaka malagasy. Fanadihadiany Asin'Andriamalala, Sariny Andry, Rakoto Malala. Mahagaga ny mpanara-bavao ny fomba fiasa eo anivon'ny mpitondra firenena. Sanlaza teo anatrehan'ny solombavambahoaka mantsy ny ministry ny vola sy ny toe-karena fa anafatra vaksiny anivelany ho fiadiana amin'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Omaly indray adena oraka fa tsy lara-pamehana ary tsy mbola manana eritreritra ny anafatra vaksiny ny fitondram-panjakana malagasy. Dia eo koa ny tsy fahaizana manao anty azy ity zany aho angy ministra koa tamin'ny zoma izy dia niteny hoe tsika tsy maintsy mijery ny fifidianana vaksiny ho an'ny Covid-19 amin'ny 2021 dia manontany tena ihany COV moa zany sy le zelula le atao amin'le farmagasy moa zany dia fampandrina drisa sy famitamba-hoaka fotsiny zany satria mbola nafatra vaksiny tsika dia inona fotsiny zany dika volana lefa atao ho data hoe volam-panjakana nandeha tao very maina fotsiny zany hoe jerena fotsiny ohatran'ny tanina lavona zany famfitana tamin'iny malagasy satria hoe mbola nafatra vaksiny ka tokony eritreritra mpitondra manao zavatra zany fa tsy etany-po fotsiny dia miteny fatana lasa mamitaka amin'ny vahoaka. Raha ny solombavambahoaka ny fitahana tsy maninona fa raha vahoaka ny fitahana roa dia asakasaka reo mpitondra tadio tsara fa efa nanapindraminaroa kaza fitahana amin'ny vahoaka. Dia manarak'izay indray omaly dia miteny indray hoe tsy manafatra tsika dia eo zany dia ahitana hoe na ny filoham-pirenena na ny teknisianina eo aminy dia tsy mifanara-tsaina. Tsy vao izao nisy tsy fidivikevitra teo anivon'ny samy mpitondra fanjakana. Raha tsy ilaza afa-tsy ny filana vonjy tamin'ny mpiara-mombona antoka nataon'ny ministra ny fahasalamana teo aloha ny profesora Amadamady tamin'ireny fiatrehana ny valanaretina coronavirus ireny.
ny afara tamin'ny fanesorana azy teo amin'ny toerana mihitsy moa izany rehefa ny aloava ny fandosoana avy amin'ny mpitondra teny ny gouvernemanta ity antsovonjy natao ny ministra ny fahasalamana teo aloha ity toy izany foana ve araka izany ny itondrana ity firenena ity nahoana ny misy izany tranga mamenatra izany hatrany ao anatiny ity fitondrana mitsoro ity tsy mbola mifarana treto ny ady atao amin'ny coronavirus na dia efa mifarana aza ny ameana ara-pahasalamana ny resaka vaksiny sy ny tambavindray aloha treto ny malaza araka ity fanadiadiana ity eo amin'ny sariny Andry Rakoto Malala. Nandritra ny fionany tamin'ireo solombavam-bahoaka no nilaza ny ministra ny vola Richard Andriamanjanto fa tafiditra ao anatin'ny volavolany teti-bolam-panjakana na ny LFI ny hividianana vaksiny. Namala vetrany izany ny teo anivon'ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta araka ity lahatsoratra mivoaka tamin'ny RFI ity fa tsy anaiky ny vaksiny ny fanjakana fa aleo ny mionona amin'ny fanafody nentim-paharazana ihany. Dia gaga ny rehetra anatin'ny herinandro vitsy dia samihafa ny zavatra lazain'ny ministra roa. Dia ny vahoaka moa izany dia mijery ny tsy fifankazahoana sisa. Tavoalohantsika sy niava tena tamin'izao tontolo izao hoe zay rehetra mahita fanafodiny ity sanga indrindra ny eran'ny Afrika anatao ny Covid organisa hita ireny ny vokany. Dia efa izao tontolo izao indray zany mirahina hoe hita misy vaksiny ny firenena rehetra efa mandeha anao an'ny vaksiny vahoakany tsy akaterena. Dia manakana indray ny filoham-pirenentsika hoe aty amintsika atsasina amin'izany fa mijanona tambavy ihany fa amin'olona ange zany nefa izao tontolo izao indray zany manaiky hoe ty ary ny zavatra iny ny kolontsaina raisina tery amin'ny anatary dia modina tantanika teo na ohatr'izany fa nandalo homologation be dia be iny ary nandalo homologation eken'ny dokotera rehetrarehetra ny tsika eto ny dokotera gadrainy président faculté de médecine ny endry zareo ilainy hitsaboan'ny olona ka zany mba mahatoky kokoa rehefa mba misy an'izany zavatra zany rehefa izao tontolo izao manaiky dia zaroa teza misy zany dia hitsindrona fa maninona no tsy maintsy ny fanafody ny rajoela zay tsy dokotera no ampiariny raha kosa tsy hitako famonoan'olona zany fa mba eritreretra tsara ny zavatra ataonareo. Mbola tsy afaka miteny sika fa afaka amin'ny coronavirus mila mitandrina ny tsirairay mba hisorohana ny fiverena ny valana retina. Mialohan'ny tena isarantsika dia andeha arahana aloha ity saritsaky teniteny tany amin'ny faritra Bonglava ity.
Asio fanamboarana ny lalanay non zay. Tsy nahazo fanampiny zay na. Tsy nahazo fanampiny zay na ny kely ary. Nakazo dosy ary. Tsy manan-kitaraina zay. Lalana potehan'ny olona. Tsisy fanamboarana hatramin'izao. Vaky fotsiny. Miarana fotsiny zay mamboly vary nefa kapoaka ny vary zao aty apototra 700. Non zay. Dia inona ny solution e? Tena tsy mety mihitsy ty e. Tsy mety ty 700 ty mavonjea zay e. Mba mea solution e. Non zay e. Non zay. Natao zao e. Fanapina nefa zay tsy raha azo fanapina nakelatra ny silako mainty ary dia ahoana dia iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no netiny MBS namarina tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'ny ity zoma ity ankasitrahana feno ianao tsy misaraka aminay mankasitraka ny teknisianina sy ireo mpanao gazety ny fampizara ny fanatotosa ihany koa atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manome fotoananao ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny MBS rahampitso amin'ny ora mitovy ny tenanay dia mametraka ny samy tsara ho amin'ny manaraka indray filoma tompoko